Betsaka tamintsika no nametraka an'ity fanontaniana ity hoe inona am'le application anao rehefa manao application aminà oniversité hiditra hianatra aty Etazonia no mila atao matanjaka tsara. De tsotra kely ny valin'izay fa mialohan'ny hamaliko anazy de tiako ampahafantarina antsika aloha hoe ohatry ny ahoana ny fomba fisainan'ireo olona miasa ao amin'ny admission ana oniversité aty Etazonia aty. Satria ry zareo no manapa-kevitra hoe ho raisina sa tsy ho raisina ao amin'le oniversité ny olona anankiray. De ny fomba fisainan'zareo de izao: ny asan'zareo de miaro ny lazan'le oniversité, de manao zay ampitombo ny lazan'le oniversité, de resaka varotra zany le izy e. Zay ny tena marina. Raha ohatra ka ny zavatra amidinao le application mantsy no amidinao am'le oniversité hoe ty. Raha ohatra iny ka manaratsy na tsy mampitombo manaratsy aloha zany no tena tsy eken'zareo e. Fa ny application anao zany na mitazona an'le lazan'le oniversité na mampitombo ny lazan'le oniversité, zany hoe any am'le resaka ranking sy ny sisa no tiako tenenina. De ny tena jeren'zareo voalohany, ny sivana voalohany jeren'zareo zany de ny naotinao rehetrarehetra. Rehefa tsy passé an'io sivana io ianao de tsy voaray aloha zany ianao satria ny tena arovan'zareo de ny lazan'zareo jeren'zareo ny naotinao hoe mampitombo an'le mediane scoren'zareo ve le izy sa tsy mampitombo, mitazona an'le mediane scoren'zareo ve le izy sa tsy mitazona. Raha ohatra aloha zany no mitazona le izy de mety voaray ianao. Raha ohatra indray le izy mampitombo de mety mahazo vatsim-pianarana ianao na mahazo package tsaratsara. De amalinan'le fanontaniana teo zany satria betsaka mantsy no manontany hoe tokony ho tsara be ve zany ny lettre de recommandation tokony ho tsara be ve zany ny personal statement sy ny sisa. Reny rehetrarehetra reny de karazana ohatran'ny hoe saosy fa ankoatran'izay no tena jerevan'zareo. De raha ohatra ianao zany ka te ho voaray aty hianatra aty de ny zavatra tena ilofosana aloha zany de ny naoty. Efa nolazaiko tany aloha tany misy karazany maro ny naoty jeren'zareo: ny naotin'ny transcriptanao zany hoe le naoty tany am-pianarana sy naoty d'examen rehetrarehetra nanananao, de ny naotina examen standard na test standard. De raha ohatra ianao ka efa afaka bac de tsy misy afaka ataonao intsony fa any am'le examen standard mila manao tsara. Raha ohatra indray ianao ka hanao grade school aty de ataovy tsara ny fianarana première année, deuxième année, troisième année, quatrième année fa reny naoty reny ilaina. Reny zany mila atao tsara. De mila atao tsara koa ny examen standard rehefa avy eo. Raha ohatra indray ianao ka mbola vao manala bac de ataovy tsara mihitsiny io bac io. Zany hoe mila satria ny naoty ilaina mantsy raha ohatra hoe hiditra hianatra aty vita bac de naoty seconde, première, terminale, troisième trimestre. De reo zany mila ataonao tsara. De zay no mety mahavaly an'le fanontaniana izay fa de amin'ny manaraka indray ary maso toa.